Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no izy ho atsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no izy ho atsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Arahaba rireny masina niteraka ilay mpanjaka mpifeny tany aman-danitra mandrakizay. Androany voalohan'ny volana janoary ny fiangonana dia mankalaza amin'ny fomba magnetriketrika any Masina Maria renin'Andriamanitra. Renin'Andriamanitra sy mpanjaka vavy ny fiadanana i Masina Maria. Araka izay ihany koa dia faly miarahabantsika rehetra magnaraka izao fandarana izao. Miarahabantsika indrindrandrindra tratry n'izao taom-baovao izao. Magnasantsika rehetra ihany koa agnaraka ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny andro niany ity amin'ny alalan'ny reto vakiteny telo izay atolony ho antsika iniana. Ny vakiteny voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky fanisana tao amin'ny toko 9. Tamin'ny izany andro izany dia niteny tamin'ny Moizy ny Tompo nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe hitsodrano ny zanak'Israely ianareo dia anao aminy hoe itayanao sy aronao aneny Tompo hampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindrafo aminao aneny Tompo hanandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanananao aneny Tompo dia izany no hametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely ary izaho itay azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra. Katoni mamira ke wamichika ntavani Nivelena mitumpu Nifirene deja Nivelena mitumpu Nifirene deja Patati nyuluna yerantari yerina Kahanera liro firene deja Nivunjina Nivelena mitumpu Nifirene deja Nivelena mitumpu Nifirene deja Nipawokere yetenganye idera ndemanito
Ivahoaka rehetra andeha iterany anaranao. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Mampifaly antsagn'ny firenena isa tokony. Fa ianao dia mitsara azy rehetrarehetra miaratrariny. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Fa ianao dia mitsara vahoaka araka ny hitsiny. Sy manjaka amin'ireo firenena rehetra isa tokony. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Ny vahoaka rehetra engane ideran'Andriamanitra. Ny vahoaka rehetra engane iderany anaranao. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Anintany volenina tsy misy izay tsy mamokatra. Andriamanitra mampandemanitsika tsy mila. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Enganiaka itsimbenantsika Andriamanitra. Ka ho masina erany vazaka ny anarany. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Ominahitrandreoan'iraina lefa ny zanany. Zay nomeny nasoavany atsika noho ny fitiavany. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Iverena mitompo ny firenena rehetra. Ny vaky-teny faharoa dia nalaigny tao amin'ny taratasy ny masinda-Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia ao amin'ny toko fahaefatra. Ry kristianina havana, rehefa feno ny andro dia nirahin'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy sy nateraka teo ambanin'ny lalàna mba anafaka izay teo ambanin'ny lalàna sy andraisantsika ny fananganan-janaka. Ary noho ny mahazanaka anareo dia nirahin'Andriamanitra ho ao anatin'ny fonareo ny fanahin'ny zanany ka miantso hoe Aba Rey. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Alleluia, 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 alleluia. Fahiny tamin'ny fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavany mpaminany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenany tamintsika. Evanjely masina nosoratany Masinday Lioka ao amin'ny toko faharoa. Tamin'izany andro izany dia nandeha haingana nankany Betlehema ny mpiandriondry ka nahita ny masina Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny finanam-bilona. Ary rehefa nahita izy ireo dia nampiely ny teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazain'ny mpiandriondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany ka nieritreritry azy tao ampony. Ary nody ny mpiandriondry nidera sy
ary rehefa afaka ny avaloan'andro ka nofurana ny zaza dia natao hoe Jesosy no anarany araka ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola notorontoronina tao an-kibo izy. Izany ary teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao taona vaovao, amin'izao andro voalohan'ny taona izao dia asain'ny eglizy isika mibanjina sahady an'ilay renintsika, renin'ny eglizy, renin'Andriamanitra dia i Masiny Maria. Ny antony dia sotra mba ahafahantsika mandray azy ho modely ka miaraka aminy isika no amakivaky n'ity taona ity ka mba ho taona pasoavana fa indrindra moa araky ny efa fantatra sika ity taona ity dia taona ny famindrapon'Andriamanitra ka i Masiny Maria no reniny famindrapo ka amin'izay mba ho tahaka ny ray tokoa isika. I Masiny Maria no reniny famindrapo satria renin'Andriamanitra izy ka ianarasika zay niainan'ny Masiny Maria ary fantaro koa ry kristianina havana fa izay niseho sy nitranga ary niainan'ny Masiny Maria dia iainasika sirairay avy ihany koa. Ary raha ansoina ary i Masiny Maria amin'izao voalohan'ny taona izao ary fantatrasika fa ity voalohan'ny andro ity 1er janvier dia natokan'ny eglizy ho fandalinana, ho fibanjinana ny fandriampahalemana mba amakivaky n'ity taona ity ao anatin'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana isika. Ary ity taona ity dia nanoratra ho ansika ny Papa Ray Masina ary nanambara fa nisy firarahina no fototra ny aretina mikiky asika ka mahatonga an'izao fiainasika sy zarizary zao. Ka rehefa ny fiainasika sy zarizary ka ny fepetra iainasika matetika dia mandeha samy mitady ka mifanilikilika isika ary dia mifanapotika ary dia hitasika ny vokany mandora misy lanisika ka erisetra sy risoriso ny sirary no manjaka ka amin'izao taona vaovao zao ary matoan'ny eglizy mampibanjina ansika any Masiny Maria ary indrindra ny vakiteny zay atolotry ny eglizy amin'izao andro voalohan'ny taona izao ka mampieritreritra sika ireo sahady ny fiainan'ny Masiny Maria. I Masiny Maria ho isika teo no ny santatra voalohan'ny asa-pamozena nentin'ny Kristy ka izay niainany i Masiny Maria ihany koa no sy maintsy iainansika ka raha tisika ary anjaka eo amin'isika tokoa ny fahaizana mifanaja zay fanoherana an'izay hoe sy firarahina izay dia ianarasika ny fiainan'ny Masiny Maria. Hitasika izy raha vao nandray ny vaovao mahafaly dia lasa izy nandeha tany amin'ny Elizabeta nizara an'izay vaovao mahafaly zay ary dia niara-nidera an'Andriamanitra izy mirahavavy ary dia izay koa ary ny firarihina ho ansika amin'ity taona ity mba anehosika an'izay hoe iady amin'ny sy fahaizana manaza ny hafa isika ny fanilikilina iady amin'izay sy firarahina ny hafa zay isika fa asapa tahaka ny Masiny Maria raha vo nilazany anjely dia lasa ny azakazaka nanambara ny vaovao mahafaly tamin'ny Elizabeta ka hiezaka koa anetsika entan'izay hoe famindrapo tahaka ny ray zay famindrapo ny ainan'ny Masiny Maria dia aoka koa isika ho feno an'izay famindrapo zay ka ny fosika no afindratsika amin'ny hafa sy lay fo
rododotiky ny fialonana sy potipotehan'ny avonavona fa fo ny diovin'Andriamanitra ka nanolorany fo lay fony Jesoa no oentsika tahaka ny Masiny Maria nitondra ny Jesoa tamin'ny Elizabeta ka amin'izao taona masina izao ho masina tokoa ity taona ity raha samy mitondra any Jesoa tahaka ny Masiny Maria isika eo anivon'ny mpiarabelona zay natao hoe famindrapo lay fon'Andriamanitra ao amintsika ao no afindratsika amin'ny mpiarabelona tahaka nataony Masiny Maria nitondra any Jesoa tamin'ny Elizabeta isika koa ao anatin'ny fifanajana ary hiady amin'ny fanilikiliana hiady amin'ny sy firariana ny hafa zay loharano manapotika ny fiainantsika dia hiady amin'izay isika fa hametraka kosa ny fifanajana ao anatin'izay fifamelana izay ao anatin'izay famindrana ampifo zay ka ny fo n'Andriamanitra mitebo ao amintsika ao no ifandraisasika amin'ny hafa ka amin'izay andresy an'ireny herisetra manjaka eo anivon'ny fiarahamonina sika eo anivon'ny tokantranontsika isika fa andresy an'ireny sirariny zay mahatonga an'ireny fanilikiliana ireny andresy an'ireny risoriso sy ny kolokolo fa hitady kosa ny tombosoa iongonana ifanasoa ifanatsara satria fo n'Andriamanitra no entsika hifampizarana amin'ny hafa ka ahafahasika ary tahaka ny Masiny Maria hitondra ny vaovao mahafaly eo amin'ny mpiarabelona ary izay mahataona masina an'ity taona ity i Masiny Maria renin'Andriamanitra tokoa ny renin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra Jesoa zay zanany sy noho ny fahamendreny zany fa noho ny Jesoa izy renin'Andriamanitra ny hivavaka ao amintsika ka hisokatra tokoa ny fosika tahaka ny nampisokatra ny fony ka nahaizany nandray any Jesoa zanak'Andriamanitra ka amin'izay kosika ahay andray any Jesoa mandritra n'izao taona ny famindrapo izao ka fo vaovao fosika hoentsika mamakivaky an'ity taona ity ka amin'izay izara ny hafalian'ny vaovao mahafalitsika ka anjaka amin'izay eto anivosika ny fandripahalemana tokoa ny fihavanana marina ary ny fiadanana ao tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul.